Ampifaliana indray no miara-banantsika rehetra. Anaran'i Jesosy Kristy ao anatin'izao fandarana izao. Ohatran'ny samaizina fa tsy haiko hoe nanino. Lasa maizina. Faly indray miara-bantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tratrin'izao anio izao indray ao anatin'ity andro atalata mahafinaritra ity tsy fantatro na aiza ny toerana misy anao manaraka an'izao fandarana izao fa manona fiadanan'ny tompo aminao manona fanatrehan'Andriamanitra feno ho anao ahomby anao amin'izay rehetra ataonao. Ary raha anisan'ny olona manokana fotoana naraka an'izao fandarana mivantana izao ianao dia manona hoe ny fahasoavan'Andriamanitra feno ny fanasitranana ary fananganana indray hikasika manokana fiainanao izay manaraka an'izao fandarana izao mba tena hoe ho voninahitran'Andriamanitra indray ny antom-pisianao indray. Mialohany anombohantsika ny fotoana dia miangavy atsika izara ny fandarana amin'ireo manodidina antsika araka ny fanao mahazatra mba hoe mifampiandry kely tsika alohan'ny anombohana dia aleo mifampizara ny zavatra izay ho ataontsika etrindray favaka fanafahana fampianarana dia ho zaraintsika manodidina antsika indray izany androany mba tena hoe mpiomby antoka amin'ny fampandrosoana ny asan'Andriamanitra zasianao tsy ho titena fa izarana izay mety mba mety ahasoa ny hafa koa. Ary indrindra mpiara-miasa amin'Andriamanitra tsika satria anisany manitatra ny fanjakan'Andriamanitra ny fanapahan-tahantsika ny firazan-tsara araka ny tenin'Andriamanitra hoe mitorify filazan-tsara amin'ny olombelona rehetra. Dia manana fotoana kely tsika hizarana zaraina amin'ny olona manodidina, zaraina amin'ireo groupe misy atsika ny fandaharana mba ahafahan'ny tsirairay avy manaraka an'izany en direct izany amin'izao fotoana izao. Miandry kely tsika miandry ny namana rehetra
foy dia hanombokatsika hiditra ao anatin'ny vavaka. Tsy haiko hoe aiza ny toerana misy anao manaraka n'ity fandaharan'ity. Ho anay izay eto Madagasikara dia tena efa alina dia alina ny andro amin'izao fotoana izao kanefa mino fa tsy ho sakana ho anao izany hanaraka n'izao fandaharan'izao indray mba ahafahantsika mitombo fahalalana, satria rehefa mahafantatra ny marina tsika dia marina no manafaka antsika tsy ho andeva. Feno le rano azafady eo, aza atao mandeha foana ohatr'izany azafady. Aza varino. Miala tsiny fa ny aty aminay moa sady tsy mandeha ny rano raha tsy amin'ny alina be dia sady mameno rano sady manararaotra manao fandaharana vavaka tahaka izao. Izay no ela fa andesika hivavaka hametraka fandaharana eo anatrehan'ny tompondray amin'izao alina izao. Mba tena feno fanatrehana izao ho eo ambany fitarihan'ny fanamasina mandrakariva ny zavatra rehetra ho voninahit'Andriamanitra indray. Jehovah Andriamanitra iray eo misaotra anao indray izay tompo satria mbola ny fahasoavanao sy ny famindramponao Jehovah mbola matoy izao anay. Misaotra indray izay fa mbola manana fotoana tompo amin'izao alina izao. Alina ny misy anay eto Madagasikara, ianao mahita ny olona rehetra izay manaraka n'ity fandaharan'ity eto amin'izao tontolo izao, fa dia fifaliana ho anay tompo mbola manana fotoana indray ahafanay mandinika ny mombanao, mitombo ny fahalalànanao, mianatra ny soratra masina. Mahafinaritra anay ireny Jesosy, mahafinaritra anay ny mifampizara eto satria fantatray fa rehefa misy marina fantatray dia ny marina manafaka anay. Misaotra ny amin'ny fotoana rehetra, misaotra ny amin'ny fitaovana, misaotra ny amin'ny connexion, misaotra ny amin'ny olona rehetra izay ho kasianao ao anatin'izao fandaharan'izao, na manatrika n'ity mivantana androany ity na oviana na oviana andefasany anarany an'izao fandaharan'izao dia mangataka izay tompo ny herisotra fanamasinao hiasa feno amin'ny fandaharana, hiasa feno amin'ny zavatra rehetra mba tena hitondra fanafana sy fanasitrana ao anay tokoa ny zavatra rehetra izay ataonay ao anatin'izao fandaharan'izao. Mangataka izay Jesosy ny ranao anadio anay, anadio ny tontolo misy anay rehetra, aoka ny ranao motika sy andravany hery mivesatra rehetra, ny ranao matotra an'ireo fanapitroka hery, pitroka rà, pitroka vavaka rehetra. Fa ianao Andriamanitra nitarika anay androany, ny hery sy ny fanamasinao ny andresy lahatra anay ny amin'izay rehetra tokony ho tenenina, amin'izay rehetra tokony atao. Ianao fanamasina nitarika anay, anazava ny sainay, anadio ny any anatinay androany, mahatonga anay tena hoe vonina ny andray anao indray androany dia andray fanafana sy fanasitrana izay mba ho voninahitry ny anaranao. Omenay anao Jesosy ny sehatra androany, aoka ianao niasa androany satria fantatray Andriamanitra hoe ianao rery ihany miasa dia tsisy mahasakana, dia misy andrata ianao androany. Raisy indray ny toeranao ao anatin'izao fotoana izao mba ho voninahitry ny anaranao ny zavatra rehetra. Dia misaotra indrindra raiko amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Izay ny vavaka fanombohana izay nataontsika
ohatrany exposé l'autre ohatrany somary exposé l'autre ty lumière ty. Androany sika dia hijery lohahevitra anankiray indray. Lohahevitra vaovao le izy kanefany a zavatra mpahazo atsika isan'andro eo amin'ny fiainantsika andavanandro ty zavatra ty. Be da be ny olona voakasika an'ity zavatra ty. Fa mialohan'izany aloha dia tiako tariana ny saintsika hoe na zavatra misy riavana eto amin'ity zao tontolo zao ty. Amin'izao fotoana izao dia tena mamelom-panontaniana, tena hoe mahatonga antsika ho tonga saina zany ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Fa misy zava-doza misesisesy foana zay a tatoato, misy zavatra mitranga foana zay mahatonga antsika manintona ny sainantsika mieritreritra hoe tena efa tomotra ny fiavian'i Jesosy. Hatramin'izay zany dia miteny foana hoe mibeba fa efa akaiky ny fanjakany lanitra. Fa raha amin'izao fotoana izao zany dia tsy izay intsony izy fa tena hoe efa tomotra, efa imminent zany, tena efa hoe mifambiakoditra amin'ny fiavian'i Jesosy raha zavatra misy. Satria ny famantarana eny amin'ny lanitra isan-karazany vao omaly zao dia be da be indray ny toerana taraina hoe lasa orange daholo indray ny lanitra manerana firenena, tena firenena be da be le izy hatrany Congo, hatrany Nigeria, rehetrarehetra ny be da be ny toerana zay hoe lasa orange ny lanitra tany amin'ny zareo. Tiako tenenina hoe be da be ny zavatra misy mitranga, raha tsy lazandreo hoe tahaka ny orana milatsaka avy any an-danitra ny trondro tany amin'ny tanàna maromaro, tany a Espagne, tany a Maghreb, dia be da be ny zavatra mitranga tahaka ny horohorontany, reny tornade de feu, iarahantsika mahita ny tany a Dubai, iarahantsika mahita ny tany a Canada, tany a Californie, tany a New York. Raha ohatra ka olona manaraka vaovao ihany ianao dia mahatsapa hoe tena misy zavatra be da be izay mitranga eto amin'ity zao tontolo zao ty amin'izao fotoana izao. Ankoatrany hoe raha mandinika ianao dia ny fotoana lasa mandeha mafy amin'izao araka ny teny soratra masina hoe mirimorimo fatratra ny tany, mirimorimo, tena hoe mirimorimo mafy, mandeha mafy be ny tany, mandeha be ny fotoana. Zay no anisan'ny fanambara hoe efa akaiky ny fiverenan'i Jesosy Tompo. Dia ao anatin'izay tsika tena mila hoe mitandrina, ao anatin'izay fotoana hoe efa akaiky izay Jesosy mila mioma ny zasenao, tsy hoe efa akaiky Jesosy dia ho kivotsika dia tsy hanao ninina tsony tena hoe oak'izay fa aleo dia miandry fotsiny, tsy riavana. Fa ao anatin'izay tena hoe efa akaiky ny fiavian'i Jesosy izay mihitsy tsika mila mihazakazaka tsika manatanteraka ny fihazakazahantsika, mila manao tahaka an'ireny olona le mpiazakazaka ireny tsika hoe efa akaiky ny arrivé, dia eo tsika vao tena mila tena miezaka manovokovoka mafy mba tena hoe ahatonga antsika hahatratra ny fetra farany, ahatonga antsika ahazo ny loka ao anatin'izay. Tahaka ny reny mpanao korsa ireny ozy izy ateo dia ohatr'izany koa le araka ny teny ao anatin'ny baiboly hoe mahatoky sambatra ny mpanompo izay tratrany tompony eo amin'ny eo andalam-piasana, eo am-perinasa zany. Zavatra ohatr'izany zany no tena tanjontsika hoe tonga Jesosy fa zasainao mbola mijoro, mbola miorina, dia ao anatin'izay tsika mandray famonjena. Zay ny amin'iny. Fa ny antony zany dia zao hoe ilaitsika ny manatanteraka ny programan'Andriamanitra zay eo amin'ny fiainantsika. Tiany mbola ty ambao ny tantsika mandra-piafin'i Jesosy satria ho avy ny fotoana
anadinana antsika hoe ny fotoana nomeko anao no laninao iny nataonao iny, ny vola nomeko anao no laninao nataonao iny, ny zavatra rehetra izay nomen'Andriamanitra antsika taty ambany masoandro no lanitsika nataontsika inona. Dia zany zavatra zany zany anisany hoe ilaitsika zany ny miezaka manatanteraka izay rehetra misy ao tian'Andriamanitra ataontsika ety ambany masoandro. Raha marina zany dia zao ny olombelona rehetra mialohan'ny atongavany ety ambany masoandro dia efa misy zavatra narindran'Andriamanitra sy nalamin'Andriamanitra ho azy ho an'ny olona tsirairay avy. Efa ohatr'izay mihitsy ny fomba fiasan'Andriamanitra. Raha jerevantsika ny any amin'ny Genesisy dia efa nanao ny zavaboary sy ny zavatra mananaina rehetra izy, zavatra efa vonona no novantany Adama sy Eva. Dia ohatr'izay Andriamanitra zany mahafantatra atsika dia mifidy atsika izy, mbola tsy ary faditsika dia efa fantany ary efa laminy ny momba ny iny olona iny, alamy momba atsika tsirairay avy. Tahaka izany koa zao ny ao amin'ny Jeremia toko voalohany andininy fadimy dia miteny mihitsy izy hoe hatry ny fony ianao tsy mbola noforiana tany ekipo izy no efa fantatro. Hatry ny fony ianao mbola tsy noforoana tany ekipo dia efa fantatro. Zany hoe mbola tsy noforoana akory ianao, mbola fanahy ianao fa mbola tsy noforoana ho ara-nofo, zasy ianao dia efa fantatr'Andriamanitra. Dia efa nanana ny programany ho amiko so aminao Andriamanitra. Efa namaritra ny fiainantsika tsirairay avy Andriamanitra hoe amin'ny taona ohatr'izao ty olo ty no teraka, hifanena ny olona ohatr'izao hiteraka azy, amin'ny taona ohatr'izao izy hianatra andeha, amin'ny taona ohatr'izao izy hiditra hianatra, amin'ny taona ohatr'izao izy anambady, amin'ny taona ohatr'izao izy hiteraka. Efa voafaritr'Andriamanitra ireny ary voafaritra hatramin'ny hoe zao taona nomeko azy, amin'izao fotoana izao izy no miverina aty amiko. Ohatr'izay ny fiainan'ny olona tsirairay avy. Dia ao anatin'io nefany dia be da be ny zanak'Andriamanitra nefany very hevitra tara ny plan'Andriamanitra. Zay zany ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Be da be ny tsy mety tafiditra ao anatin'io plan'Andriamanitra io. Andriamanitra tena hoe manana hevitra entina hanasoantsika, fa ny olana dia zao be da be ny zanak'Andriamanitra tsy tanteraka, tsy tody, tsy tafiditra ao anatin'io plan'Andriamanitra io. Misy taona dia matetika dia tena hoe lasa tara zany tsika, tara zany tsika raha pitahaina amin'ny hoe ny fotoana rehetra izay feran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, ireo karazana fazy rehetra izay napetrak'Andriamanitra, ny taiminina izay napetraka an'Andriamanitra dia indraindray tsika tara ao anatin'ireny. Dia izay zany ny anton'ity fandarana androany ity. Izay mahatonga antsika androany hianatra n'ity hoe fanahy fahatarana ity, satria ny fanahy fahatarana dia mitondra zavatra tena hoe ratsy eo amin'ny fiainantsika, ary io ny anisany mahatonga ny fanahintsika tsy tena hoe alaise, tsy tena hoe matsiaro fitsaharana. Raha vao ny fanahinao matsapa hoe tsy eo amin'ny toerana izay tokony hisy anao intsony ianao, manao zavatra tsy tokony ataonao intsony ianao, dia manomboka tsy mahazo aina ny fanahinao. Dia izay no mahatonga ny olona kizitina, izay no mahatonga ny olona soren-dava, satria tsy mahazo aina intsony ny fanahiny amin'ny zavatra misy ainana io. Izay indrindra dirantsika hoe inona ireo karazana famantarana ahafantarana ny fisin'ity atao hoe fanahy fahatarana ity. Lazaintsika teo hoe le olona lasa kizitina, tsy mahazo aina mihitsy ny fanahin'ny olona anankiray izay mahatsiaro hoe tsy tokony eo intsony ny toerana isy azy, hoe tara ny fiainana, tara raha ampitahaina amin'ny programan'Andriamanitra ho azy ny fiainana, dia lasa tsy mahazo aina ny fanahiny, dia mahatonga azy sorisorena, mahatonga azy ho kizitina. Anisan'ny famantarana koa dia izao, ny olona tratran'ny ty atao hoe fanahy fahatarana ty dia olona tara lava. Olombelona ny tena dia mety hoe tara,
amin'indraindray fa ny olona tratran'ny ty fanafatarana ty zany de olona tara lava tara foana izy isaky ny andeha anao zavatra tara izy isaky ny andeha amonjy fotoana izy tara izy mandeha manao dossier tara izy mandeha miasa tara foana izy amin'ny zavatra rehetra mamonjy fotoana sy ny sisa rehefa resaka mamonjy fotoana de reny a de tahaka an'izany koa raha efa tokony fotoana tokony hanambadiny mbola tsy manambady izy fa tara tokony fotoana tokony ahateran'le olona efa tokony olona fiteraka tsy mety miteraka satria tratra ny ty atao hoe fanafatarany ty olona tokony efa hanana fiara hanana trano na hoe farafaratsy nefa hanana tany izy eo amin'ny taonany fa mbola olona tsy mahatsangana ninina olona mbola tsy manana ninina ohatrany hoe olona mbola mivenjivenjy sy mirenireny fotsiny satria tratra ny ty atao hoe fanafatarany ty karazana zavatra ohatr'izany no ahitantsika azy raha amin'ny fiainana andavanandro fiainana enta-maso raha ny amin'ny tontolo ara-panandray a ny olona tratra ny ty atao hoe fanafatarana ty de matetika manofy ireo toerana nisy azy taloha ohatra hoe manofy tany amin'ny tranony taloha manofy tany amin'ny sekoly nianarany taloha manofy raha ohatra hoe mbola mpianatra izy a de manofy any amin'ireo klasy zay nisy azy taloha zany hoe klasy ambany noho ny zay misy anazy amin'izao fotoana izao manofy any amin'ireny hoe tanàna fokotany ambanivohitra le toerana misy azy taloha reny ny olona tratran'ny fanafatarana zany de manofy an'ireny zavatra efa niainany taloha any amin'ny andro lasa reny akoatran'izay de zao ny anankiray tena manamarika ny fanafatarana de zao ny olona anankiray manofy matetika famataranandro simba famataranandro maty na hoe nisy nangalatra ny famataranandrony tsy ta ny famataranandro ny nofo manodidina famataranandro zany ka hoe famataranandro maty famataranandro simba famataranandro nisy nangalatra manodidina zavatra ohatr'izay de reny zany de nisan'ny manambara hoe manana problème ianao amin'ny fotoana tokony anatanteran'Andriamanitra ny antsara voatendrinao amin'ny fiainanao zay ny momba n'ireny fandarana famantarandreny ny vokatr'ireo de zao hoe lasa taritsika ny amin'ny anjara voatendritsika lasa taritsika manoloana ny planan'Andriamanitra ho atsika inona mety antony mahatonga ny olona ho tratran'ny ty atao hoe fanafatarana ty ny antony voalohany indrindra de zao ny tsy fahafantarana aloha misy olona zany de tena tsy mahafantatra mihitsy hoe inona ny mission tian'Andriamanitra ataony eto ambony tany misy olona zany de mieritreritra hoe teraka izy de teraka velona izy de velona tena miala tsiny fa ny ampeteratoko faharoa de tena miteny hoe velona fotsiny tahaka amin'ny biby tsy manan-tsaina izy velona de aveo maty fotsiny tahaka amin'ny biby tsy manan-tsaina de misy karazan'olona zany ohatr'izany de ohatrany hoe tena mifona amin'ny tena ty ohatrany hoe velombelom-pony eny velona izy de mihinana izy de miasa izy de zay fotsiny de manao zay mahafinaritra azy izy de zay satria tsy fantany hoe mahatonga ianao velona ty ambony tany de misy mission tian'Andriamanitra ataonao matoa ianao voafidy nandresy ianao matoa velona eto ambony tany mpandresy ianao izy matoa ianao tonga eto ambony tany satria maninona tsirinaina lafiry no niady voatafiditra tao anatin'ny tsirinaina vavy anankiray zay vo afaka navita olona tahaka asianao io zany hoe fanandresitsika nefa rehefa tonga atytsika de ohatran'olona velombelom-pona olona kivy tsy manana tanjona olona miodikodina fotsiny zay tsy fahafantaranao ny zay tena hoe antom-pisinao zay de anisany mahatonga ny olona tratrany ty atao hoe fanafatarana ty ny antony de zao tsy fantatrao ny antom-pisinao satria tsy manana fifandraisana tsara amin'Andriamanitra ianao matetika zany tsika raha vao tsy tena tafaray tsara amin'Andriamanitra
dia takona na ny saintsika raha voasarona dia lasa ohatrany hoe mandefa hoantsika tsy misy fitareny fanamasina tsy manana révélation intsony tsy mahita intsony ny amin'ny hoe inona ny teny fikasan'Andriamanitra ho ahy inona ny nambaran'Andriamanitra tamiko lasa tsy manana an'izany intsony fa dia miaina amin'ny resaka routine fotsiny izay zany no anankiray anisan'ny mahatonga ny fanahafantarana dia ny tsy fahafantarana ny antony misy koa ny antony faharoa ka ny olona faharoa ty dia zao olona mahalala ihany le olona efa mba mafatapatatra momba an'izany ihany le olona fa saingy zao tratra mivesatra le olona tratra mivesatra le olona lasa tsy manana fanavana ntsony le olona lasa misavoritaka ny sainy mifangarony ao anatiny ao dia tsy fantantsony hoe inona le tena tian'Andriamanitra ho ataony sy hoe inona no tiany ataony izy tenany fa lasa mifangaro ireo zavatra ireo lasa manana ny atao hoe problème de discernement le olona amin'izay fotoan'izay lasa tsy fantantsony izay atao mifangaro ao koa ny antony mahatonga an'io ohatrany hoe favarim-barianana resaka distraction varim-bariana be le olona varim-barinana amin'izao fiainana izao varim-barinana amin'ny asa aman-draharaha ireo le misy an'ireo karazana hoe fausse occupation misy fahasahiranana foana mangatakandro lava lasa varim-bariana dia manao kitoto ao koa ny tratran'ireo karazana hoe mauvaise compagnie ireo karazana namandratsy ireo karazana mauvais lien rehetra reny zany dia anisany antony anankiray manatara atsika amin'ny fiainantsika manavesatra atsika mahatonga tsy anana le hafainganam-pandeha zay ilaina afa-tsika miditra ao amin'ny anjara voatenintsika reny ndraindray no midevie atsika mamily lalana atsika hiala amin'le lalana afa-tsika mandroso makany amin'ny programan'Andriamanitra zay ho atsika ary eo dia mety ifandray amin'ity antony fahatelo ity ty antony fahatelo ity dia indraindray tsy tena miankina firy-tsony loatra amin'le olona na malala izy na tsy malala sy ny sisa fa mety tena hoe asana famisaviana asa matin'ny satana mihitsy no mahatonga ny olona anankiray tratra ny atao hoe fanafahatarana mety noho ny fialonana mety noho ny fankalana mety noho ny sopatra fotsinotsotro izao dia io fanafahatarana io mitondra blocage eo amin'le fiainan'le olona fotoana tokony efa anambady le olona dia tratra ny tsatoka fotoana tokony efa iteraka le olona dia tsy mety mahazo taranaka lasa tara izy no ny asan'ny famisaviana nisy zavatra tafiditra ao ry havana nisy varavarana sokatra tao indraindray re mpanompon'ny satana reny le fotoana zay tokony anatanteran'Andriamanitra n'le izy mihitsy no angalarina capturer le temps de réalisation izy ny fiteny le temps de réalisation iny mihitsy no angalarina ny sasany indray dia miteny fotsiny izao izy mametraka interdiction be da be izy hoe za tsy mamela andrianina iana tsy mahazo manambady zany raha mbola vela koa dia tsy mahazo manambady ireo karazana tsitsika ireo karazana fanozonana ireo karazana teny ratsy rehetra zay atao ahatonga ny olona tsy ho afaka miditra ao anatin'le planan'Andriamanitra tahak'izay ny atao hoe fanafahatarana any hoany ange zao ry havana misy olona mety voahidy tratra ny toe-javatra na moronany dia volo toe-javatra dia voahidy any hoany nefa ny olona tokony anana maizy azy eo amin'ny raharam-pirenena mety olona tokony anana maizy azy eo anivon'ireny orinasa be reny misy karazana zavatra tahak'izany mitranga vo omaly no nahita publication na ankizy anankiray hoe
marary mafy nefa mba tafita tonga any Allemagne manao andremy hoe opéra reny de lasa narary de tsy tian'le famille d'accueil intsony satria marary tsy mahavita an'le asa de lasa sahirana fa matetika anie zavatra ohatran'ireny riavana de karazana asana fahavalo ambadika ao satria mety misy miteny hoe tsy avelanay tafita zany tsy avelanay zao de la tafita any ary de tsy avelanay mianoka an'ireo karazana zofelo zay tokony iainanao ao ireo plan'Andriamanitra zay ahafahanao anananao fiadanana ahafahanao hoe misondrotra voninahitra fasakana fahavalo reny de tena nalahelo ny foko nahita an'ireny iny publication iny fa za te anaitranao tsy fantatro zay situation misy anao am'izao fotoana zao fa raha nisan'ny olona matsapa ianao hoe ohatra misy zavatra tokony efa hitrango eo amin'ny fiainanao fa tsy mbola misy tonga tokony misy zavatra tokony misy vola tokony efa ho raisinao fa mbola bloqué ianao tokony efa hiakatra grady ao am-piasana fa ohatra mbola tsy miakatra foana tsapanao hoe efa tsy normal intsony le délai d'attente fa tena misy fahatarana tokony efa be voky ianao tokony efa hitoejaza ianao tokony efa fotoana tokony manambadinao za tsy miteny hoe ampitaho amin'ny namanao fiainanao fa ohatrany ahoana ny teny fikasana azonao ohatrany ahoana ny zava-misy de nefa ngaga ianao ohatrany namojotra lizy ohatrany tsita lizy ohatrany efa hoavy lizy de ohatrany nanjavona ho azy teo ohatrany rava ho azy teo za miteny ianao andaotsika hivavaka androany andaotsika hivavaka androany fa tsarovy fa Andriamanitra mahay manao zavatra rehetra ny Andriamanitra ao miasa izy de tsisy masaka an'izany andaotsika hiary hivavaka androany hidongy amin'ny tombotsika amerina andreo karazana temps de réalisation captureny fahavalo rehetra ny am'ireny anjara fitena sy valim-bavaka atsika reny andaotsika hivavaka hifony ao anaty any tompony am'ireo karazana fotoana lanilany foana tao anatin'ny ditra tao anatin'ny adalàna tao anatin'ny rendrarendra tao anatin'ny tsy fahalalana na mevahana ho amin'ny fahavalo ary tonga fahatarany eo fiainantsika raha mety ianao androany de andaotsika hiara hivavaka indray hiara hivavaka sika anatona an' Jesosy tsika satria tsarovy riavana fa na inona zavatra misy de hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra Andriamanitra no afaka manonotra ny lan'ny valala rehetra Andriamanitra no afaka indray mamerina leo fotoana zay lanilany foana Andriamanitra no afaka manintsy sy mamerina ny diantsika indray hitondra antsika eo amin'ny lala marina ary andravina amin'ny kitontoana rehetra eo ny lohantsika raha mety aminao de aondreo ny lohanao amin'izao fotoana izao raha tsy hitanao zay tenenina androany de aoka ianao ningilana ny sofinao de anaraka n'izay rehetra teneniko tena rao tena antenenina mila miteny le izy satria amin'ny vava no any ekeny mila tena miteny ary hivavaka sika ray masina tsara indrindra misaotra anao zay satria fitiavana ianao ny fitiavanao tompo ao mahatonga anay tsy lany ritra fa mbola manana ny atao hoe anio indray amin'izao fotoana izao ahafanay mifampivavaka eto de misaotra anao zay fa araka ny teninao hoe raha misy rona telo mivory amin'ny anarako teo avoany de misaotra fa eto ianao manatrika anay eto ianao amin'izao fotoana izao misaotra tompo satria miara-mifanaiky eto zay hitondra ny tenanay tsirairay avy ao anatrianao de misaotra fa eto ianao misaotra fa miainao anay any an-danitra ianao misaotra fa mamaly vavaka anay ianao misaotra tompony amin'ny fahefana zay nomenao anay ahafanay miantso anao noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao misaotra Andriamanitra ny amin'ny fotoana rehetra zay ahafanay ny fampahery ny fampizara ary indrindra ny ahafantaranay marina
iverenanay eo anatrianao indray hitakina ny rarin-drehetra tokony anay dia ny amin'ny fotoananay izay lanilany foana hatramin'izay androan'izay tompo mangataka ny famindramponao ny amin'ny fahotanay rehetra mamindrafo Andriamanitra ny amin'ny elokay rehetra mamindrafo Jesosy ny amin'ireo tsy fahamarinana rehetra mamindrafo aminay ianao androany mamindrafo aminay ianao Jehovah tompo marina amin'izay rehetra faratsitsaina ny anatinay any ny amin'ireo karazana fahadisoanay ny fahalitoana any amin'ny fisainana any amin'ny fieritreretana any ny fitadidiana ihany ireo karazana lotom-po ny fahatezerana miafina rehetra mahatonga anay feno fankalana fitsaratsarana valifaty fialonana mamindrafo Jesosy ny amin'ny firehariana rehetra mamindrafo ny amin'ny avinavim-panahy rehetra mamindrafo ninina fahalemeny tsirairay Jesosy androany mamindrafo aminay ianao mamindrafo ny amin'ny endrika tsy fahamarinana mamindrafo ny amin'izay rehetra tsy nanomezanay voninahitra ny anaranao mamindrafo tompo ny amin'ireo tahotra sy ny fanahina ny endrika tsy finoana rehetra mamindrafo aminay ianao mamindrafo tompo satria mba maniry izay hoe tena afaka atsapa fanatrehanao amin'izao fotoana izao dia okandrana anadio ny fonay satria hozy izy ianao izay madio apo ihany no afaka hitanao mba tsiana hoe tena tsapa ny fanatrehanao eto izay tena ianao ny asa eto ny erisotro fanamasinao ny hitarika anay ao anatin'izao vavaka izao Jesosy mba fanay mahita ny voninahitra ny anaranao indray androany aokandranao anadio anay aokandranao tompo anafaka anay misy fahamarinana rehetra mamindrafo tompo ny amin'ny tsy fahalalana rehetra ny amin'ny kitoto sy ny tandrevaka ny amin'ny fahavarim-barianana rehetra ny amin'ireo karazana fandanindani-potoana amin'ny zavatra tsisy dikany ireo karazana zavatra rehetra izay nampivily anay tamin'ny lalanao izay nandiso fihevitra anay ka natonga anay mirono tany amin'ny arano fotsiny sy izay fahafinaretana fotsiny fa nanadino izay rehetra hevitra marina eo amin'ny fiainanay mamindrafo Jesosy satria ny zavatra tahaka ireny mahatonga anay ohatrany miodikodina fotsiny ohatrany tsy mahita lalan-kivoana ohatrany lany andro mamindrafo Andriamanitra ifonanay tao anatrianao ireo namany ratsy rehetra ifonanay tao anatrianao ireo karazana fifandraisana ratsy rehetra ireo karazana varavarana rehetra sokafanay ho an'ireny olona izay iraky satana ampiasainy eo amin'ny fiainanay manavesatra anay misurcharge ny programa anay ny timing anay lasa tsy manana fotoana afana midinika mangina miaraka aminao akory izay andiniana ny fiainanay ny hoavinay amantaranay izay sitraponao marina fa dia tsy mitsahatra ny fitabatabana sy ny resabe noho indreo tontolo manodidina anay tsy afanay mandre feonao reny Andriamanitra dia reny mahatonga anay ho diso lalana mamindrafo ianao androany mamindrafo amin'ny tsirairay avy ianao mamindrafo Jehovah Andriamanitra ray ny amin'ireo karazana tsy fahaizana mandray sy miaino ireo fahitana izay nasehonao ny amin'ireo karazana révélation ny amin'ireo karazana teny fikasana ny amin'ireo fampitandremana any amin'ny nofo tsy nahaina ndray andreny izay mamindrafo Andriamanitra mamindrafo satria reny mahatonga anay ho tara reny mahatonga anay tsy ho tonga ara-potoana araky ny lamy napetraka ao eo amin'ny fiainanay mamindrafo Jesosy ny amin'ireo fomba mampanao rehetra izay natonga anay nanalavitra anao natonga anay niodina taminao mamindrafo ianao androany aokandranao Jesosy anadio anay aokandranao tompo arotsaka ao amin'ny tsirairay avy indray androany
ninina reo karazana vesatra, reo karazana sary, reo karazana hery zay mangejany tsirairay avy Jesosy manona ny ranao manafaka anay zay am'izao fotoana zao. Ninina reo hery miazona anay mahatonga anay ho tara tsy afanay miditra ao amin'ny planina anao. Androany fona anay ato anaty anao reny mamindra fo Jesosy ongoty reny androany, tsy hoay reny androany, poteo sy ravao amin'ny ranao ongoty ohatrany amin'ny fakany. Reo karazana filalaovany ratsy, reo karazana favaribarianana, reo karazana tsy fifantohana, reo karazana kitoto rehetra zay nataonay. Satria am'izao Jesosy de tena tsapanay mihitsy hoe vidinay lafo reny fotoana rehetra lanilany foana reny. Fotoana zay efa tokony nandraisanay ny anjara voatendrinay, nandraisanay mivalimbavaka, nafanay mianaka tao anatin'le fiainana be da be zay efa nomenao anay, nefa de mbola ao anatin'ny aty zay am'izao fotoana zao. Mbola betsaka no tsy mahita lalako-vanana, betsaka ny tapidalaka reny, betsaka ny kivy, betsaka ny verefitra ao anatin'ny aretina, ao anatina seliba, ao anatina famombana, ao anatina tsy fananana asa. Satria tara par rapport amin'ny programanao. Mamindra fo Andriamanitra ny am'izay rehetra nataonay tsy nafahanao ny asa feny teo amin'ny fiainanay. Mamindra fo ianao Jesosy ny am'izay rehetra tsy nafanay nandray zay rehetra efa nomaninao anay. Aoka andranao Tompo anadio anay, aoka andranao Jesosy anamasina anay, anadio anafaka anay amin'ny tsy fahamarinana rehetra manomboka ny etapindokatra ny ampaladia. Aoka andranao anadio ny isa-tokantrano, aoka andranao anadio ny ankonanay tsirairay avy, ny tontolonay rehetra amin'ny anaranao Jesosy ny angatahako an'izany. Aoka andranao amotika sy andravany reo karazana fiampangana rehetra, reo karazana fomba rehetra ahafahan'ny satana manameloka anay, miapanga anay fafao amin'ny ranao zany Jesosy androany, tsy hoay daholo reny de poteo sy ravao amin'ny ranao. Aoka andranao anamasina anay, aoka andranao Tompo anangana anay indray am'izao fotoana zao, aoka andranao Jesosy anavao anay indray am'izao fotoana zao. Aoka andranao Tompo amerina amin'ny lony indray, irestore indray reo fotoana rehetra zay nangalariny fahavalo, reo temps de réalisation rehetra par étape Jesosy zay efa nomaninao, efa voalahatrao, efa lamina matipaika napetraka ao, ahatongavanay amin'ny lalam-pitahina, ahatongavanay amin'ny fiainana tsara makany amin'ny tsara, voninahitra makany amin'ny voninahitra, efa voalaminao reny, efa voalahatrao reny, de nangalariny fahavalo reny. Androany Jesosy rachetenay amin'ny ranao indray reny, ny ranao niraisinay anonotra andreny, ny ranao no entinay miverina mamerina andreny, mividy amin'ireny indray, mamerina andreny amin'ny loany amin'izao fotoana zao. Amin'ny anaranao Jesosy ny anaovanay an'izany, de amin'ny anaranao Jesosy potehana sy ravana amin'ny ranao daholo reo karazana fomba mampanao rehetra sy nentin'ny fahavalo nangalatra ny fotoananay, nangalatra andreo fempotoana rehetra zay efa ny fiksen'Andriamanitra anatanterana ny valimbavakay. Amin'ny anaran Jesosy potehana sy ravana amin'ny rano Jesosy daholo reo fomba rehetra zay nentinareo ny bloke ny fotoana andraisan'ny olona mivalimbavaka, andraisan'ny fitahina ara-bola, andraisan'ny fahasambarany fiainatokantrano, ao ny bloke ao anatina resaka mariazy, ao ny tsy afaka manananaka. Androany amin'ny anara Jesosy tonoko mivady daholo reny fotoana reny, naiza nanagadrana reny, naiza nitazomana reny fotoana reny am'izao fotoana zao, miverina daholo reny amin'ny anara Jesosy reo rariny rehetra tokony ho anay, ny temps de réalisation, reo anjara fitaina sy valimbavaka rehetra
bloqué nareo any ambadimbadika any mahatonga anay ho tara mahatonga anay tsy tafiditra ao anatiny ireny androany tonga amin'anaran'i Jesosy miverina amin'ny lohan'ny daholo ireny na fomba ahoana na galarana ireny ninona reo karazana fanameloana fiapangana ninona antony foronareo nataonareo excuse na galarana ireny androany manodidy amin'ny anaran'i Jesosy avereno amin'ny anaran'i Jesosy noho ny amin'ny ran'i Jesosy ireny fotoana ireny amin'izao fotoana izao reo karazana teny rehetra izay nitenenina reo karazana interdiction na hoe teny mandrara rehetra mandrara anay tsy afanay miditra ao anatin'ny anjara voatendrinay tsy afanay miditra ao amin'ny planin'Andriamanitra ao amin'ny fiainanay mahatonga anay ho tara misy olona anie Jesosy mikarakara visa dia tsy mety vita amin'ny visa satria tany hoany nisy olona ny teny nandrara hoe tsy mahazo manana visa tsy mahazo mandeha any ivelany zany misy olona efa tokony hiditra ao anatiny sehatra ambonimbony kokoa lavitra eo amin'ny asany fa nisy olona nanonona teny tany hoany mandrara azy miteny hoe tsy mahazo miakatra sefo zany tsy mahazo tafity zany na reo menakavy tsisy tafity zany nisy tenina ohatr' zany misy karazana ozona ohatr' zany reo karazana fandrarana rehetra reo karazana ozona rehetra reo karazana interdiction rehetra androany tsy hoako amin'ny anaran'i Jesosy tsy hoako amin'ny anaran'i Jesosy zay rehetra manakana anay tsy hiditra ao anatiny planin'Andriamanitra na momba ny fanambadiana zany na momba ny fanananaraka zany na momba ny fisondrotana eo amin'ny asa zany na fananana asa zany na ny karazana vola rehetra zay tokony débloquer resaka papier rehetra resaka fahasalamana resaka fianarany ankizy resaka dossier resaka varotra resaka asa sy fandrararana na inona reo karazana teny rehetra zay nitenenina mahakasika anay mandrara anay tsy andray andreo anjara fitahiny reo tamin'ny fotoana rehetra zay efa nomanin'Andriamanitra anazy androany tsy hoako reny teny reny tsy hoako reny dia poteko sy ravako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy azy reny rava daholo ny vokatra reny fafako amin'ny ran'i Jesosy tsy niavoko amin'ny anaran'i Jesosy ny vokatra reny dia afatotra amin'ny ran'i Jesosy reo karazana fanaratsy rehetra miasa ao ambadika andreny amin'izao fotoana izao lasanareo dia mifototra any amin'izay maneraka anareo lasanareo dia mifototra any amin'izay maneraka anareo amin'ny anaran'i Jesosy avotsory izay rehetra mahakasika anay avotsory ny anjara fitahiana sy fahasoavana rehetra tokony anay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy azy reny noho ny amin'ny ran'i Jesosy nanonako an'izany reo karazana fanafiana rehetra zay nataonareo tany amin'ny nofo tamin'ny alalan'ireny nofo reny ao reo karazana nofo hoe mbola any amin'ny toerana nisy azy taloha tranony taloha sekoly nianarany taloha toeram-piasany taloha androany tonoko foana daholo reo nofo manambara fahatarana reo amin'ny anaran'i Jesosy fono reo dia ravo reo satria Jesosy Kristy tonga dia hozy izy hoe indro avoziko ny zavatra rehetra efa lasa ny taloha efa lasa ny taloha satana amin'ny anaran'i Jesosy efa lasa ny taloha miala daholo ny taloha anay rehetrarehetra reo fiainana taloha rehetra zay entinareo mbola manafika anay ny anaty nofo any rava daholo reny foana daholo reny amin'ny anaran'i Jesosy tapaka daholo reo ozy ny fahatarana zay miasa ao ambadika an'ireny fandroany manonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy azy reny ny hafanganam-pandehan'ny lalitra ny hafanganam-pandehan'ny lalitra amin'ny anaran'i Jesosy mandeha amin'ny vitesse de l'esprit reto olona reto manomboka mandray ny herin'Andriamanitra reto olona reto manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy miditra ao amin'ny anjara voatendry zay ny manan'Andriamanitra ho azy izay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy miditra ao anatin'ny anjara voatendry zay ny manan'Andriamanitra anay zay amin'ny anaran'i Jesosy Jehovah tompo maro mangataka amin'ny anaran'i Jesosy ainjiro ny tananao ainjiro ny tananao naiza toerana misy anay tsirairay avy Jesosy ka toerana tsy araka ny planinanao androany aoka ny sandrinao mahery anongotra anay analanay ny amin'ireny toerany ireny dia batao mihitsy izay Jesosy hifindrany amin'ny lalanao amin'izao fotoana izao
teno izany rava daholo reo karazana endrika fahatarana rehetra rava amin'ny anaran'i Jesosy, rava amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, rava ny endrika fahatarana rehetra, rava daholo reo karazana fombafomba mampanao na sorona na fanatitra na ina rava daholo zany, tsy ambinina tsy anakely tsy anapahefana tsy ananjara aminay fa amin'ny anaran'i Jesosy noho ny amin'ny rano Jesosy tsofoko rano fa tsy tara zany tsony, tsofoko rano fa tsy tara zany tsony reto olona reto, tsy tara zany tsony fa tonga ara-potoana izy miditra ao anatiny planin'Andriamanitra izy araka ny ora segonda zay voatendrin'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra zay tokony andraisany fitahina amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny ran'i Jesosy naovako an'izany. Jehovah mangataka izay omionerinao zay tsirairay avy Jesosy afanay miditra ao anatin'izany planinao zany, omionerinao zay anananay fahendrena, omionerin'ny fanamasinao zay anananay fahatakarana, anananay fahazavan-tsaina, andraisanay an'ireny toromarika ao reny révélation reny, atonganay tsy olona velombelom-pona fa ianao miteny hoe miavaka manompo anao amin'ny tsy manompo anao, tario zay fanamasina androany, tario zay androany fanamasina mba afanay mandeha araka ny sitraponao, omeo faneteteny zay esorony ny avinavim-po aty anatinay fa omeo faneteteny zay Andriamanitra afanay manaiky andeha ao ambany fitarian'ny fanamasinao, afantaranay ny sitraponao marina eo amin'ny fiainanay satria fantatray fa efitra hitondra fiadanana zany fa tsy loza, ampy ny andro ny renireny foana Jesosy, ampy ny fandaniana andro ny amin'ny namana tsy izy, amin'ny isy ny sasany Jesosy bloqué ao anatin'ireny relation amoureuse tsy hita zay vokany reny. Ndrendray lehilahy na vehivavy tsy vonona anambady anazy akory mandany andro mifandany androany Jehovah aoka ny sandronao mahery analan'ireny olona reny zay zanaka ao esory ao anatin'ireny karazana relation manahiran'ireny manomboka androany. Ao ny sasany de tena hoe miaina mafy ao anatina fahoriana any anatin'ny tokantrano tsy atonina azy akory fa diso safidy tsy nahainaino anao de gejainy satana pahoriana any ianao Andriamanitra ho anafaka ny tsirairay satria mpanafaka ianao, mpamonjy ianao ary tsy miovy ianao. Miangatahako Andriamanitra omionerinao zay afanay mandray fanapaha-kevitra mifanaraka amin'ny sitraponao manomboka androany, omionerinao zay anananay fahasahina satria ianao miteny hoe aza manaro ny fahasahina reo zay misy valiny lehibe, omionerinao zay Andriamanitra afanay miditra ao amin'ny planinanao, afanay manana hery anatanteranay sitraponao eo fiainanay mba tena hoe tsy izay tsy toko mivelona fa ianao velona ty anatinay Jesosy de olona manome voninahitra anao zay, olona manao ny asanao satria ianao manana zay efa noheverinao tanteranay ety amin'ity tany fandalovana ty. Fa raha tsy zany de tsy ho ny teny mihitsy ianao hoe izao olona noforoniko azy ao no anambara ny fiderana de androany Jesosy ataovy zay tianao, mangataka zay ny herisotro fanamasinao ameno anay tsirairay avy, anavaka anay mandrakariva, ampahita fitianay mandrakariva, hitasy ambomba anay mandrakariva ary nositra ao no andraisanay fiantrana mandrakariva eo anatrianao sy eo anatrian'ny olona. Misy ohatra Jesosy fa ny herinao no mitantana ny tsirairay avy indray manomboka androany, ary oka tompo ny anjely masinao irahanao hitantana anay araka ny teninao hoe eny an-tanan'ireny nitondrany anay mba tsy hotafitohina ny vato ny tongotray, de ataovy tahaka an'ireny nitondrany anjelinao any Lota nivoaka ny Sodoma sy Gomora reny Jesosy nitondrany anjely masinao tsirairay avy hivoaka mpandresena ny amin'ireo toerana rehetra zay nangeja azy nanatara azy amin'izao fotoana izao, de ianao kosa Andriamanitra nitondra ny tsirairay avy araka ny hafanganam-pandeha lanitra amonjy ny anjara voatendriny amin'izao fotoana izao, amonjy ny anjara fitana sy fahasoavana rehetra tokony azy, rava daholo ny blocage, rava daholo ny karazana barrière, rava daholo ny karazana voany, rava daholo ny karazana sarona amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny ran'i Jesosy
may daholo toloko fa may reny am'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy fa ny zanak'Andriamanitra dia mandray zay rehetra tokony ho azy araka ny fotoana faritan'Andriamanitra manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy satria zay tahinao Jehovah dia voata mandrakizay ary ianao ny tompo teny farany amin'ny fiainanay ianao no ekenay tompo sy mpamonjy ny fiainanay Jesosy dia aoka zay teninao sy ny sitraponao rery any no tanteraka aminay zay rehetra tsy avy aminao kosa roanay ireo fifandraisana ratsy rehetra tapahana amin'ny anaran'i Jesosy ampy mifandanitany-potoana ampy mifanodikodilana tapaka daholo zay rehetra fifandraisana tsy avy amin'Andriamanitra ary indra amin'irany Jesosy mivaravarana rehetra afatra amin'irany Jesosy koa fanampahamaly-faty rehetra tsy hamaly-faty aminay sy ny ankonanay ny fianakavianay ny namana mantsakaizanay sy zay rehetra mahakasikanay sy ny fanananay indrindra fa ireo mpanasoanay ny anjara fitana sy valim-bavaka rehetra tokony anay fa sy ho fefy zay Jehovah dia ka voninahitra ao an-drakotra anay ny ranao ny andrakotra ny anjara fitahiana ny valim-bavaka sy ny fotoana rehetra zay efa no manao entinao anaty ranandrehetra dia misaotra tompony amin'ny asa magaga rehetra zay ataonao amin'ny andro ambadika an'izao vavaka zao misaotra tompo satria raha mbola misy koa ny aina raha mbola misy koa ny farany dia tsy foana ny fanantenanay satria mbola misy aina zay androany mbola velona aina zay dia mbola fary zay fa mbola afaka manotany fahasoavanao satria Andriamanitra mahay mamadika tantara ianao na dia sekondra farany ary tsisy tsy hainao atao zany dia misandra tena Jehovah tompony maro amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen 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 misaotra ny tompontsika tena hoe misaotra ny Jesosy tsika afaka nanao an'izay vavaka zay indray androany afaka ny fampizara sy ny ara-fampivavaka teto indray androany mino aho fa nampy anao zay fandarana zay mino aho fa anomboka hiala amin'ireo toerana rehetra zay tsy tokony hisy ianao ireo toerana rehetra zay mamoinamoinaina amin'ny fananao mahatonga anao tsy alaizy mahatonga anao tsy azo aina mahatonga anao okizitina Andriamanitra ny analanao eo amin'ny tanana mery sandry hinjitra dia hitondra anao any amin'ilay lalana zay ahafahanao miditra ao amin'ny planina ara-potoana ho vonaitry ny anara misaotra betsaka anao nanaraka hatramin'ny farany anty fandarana vavaka tia manome fotoana antsika rehetra amin'ny manaraka indray manona fiadanany tompo feno ho amintsika tsirairay avy na aiza naiza misy anao manaraka an'izao fandarana zao dia manona fiadanany tompo feno ho anao le fiadanany tompo mihoatra no fahalalana rehetra anapaka ao anatin'ny fonao dia Andriamanitra no ampandresy anao ninina adysolana treanao amin'izao fotoana izao dia raiso amin'ny anaran'i Jesosy fa mandresy anao ary manoatra no mpandresy Jehovah Andriamanitra no ampiambony fahafarinao Jehovah Andriamanitra no ampandresy anao no ny anarany Jesosy Kristy dia izay fa dia mahereza indrindra tompoko mirary soa antsika rehetra veloma daholo